ny hirany malalako. Zany no anasako anao am-pifaliana. Zany hoe hevitra mahafinaritra izany amin'ity fotoana manokana ity. Miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana soamatsara. Ny fiarabana tokoa mantsy no voalohan'ny fifankahitana ka dia atolotra antsika izany araba izany. Tonga le fitenena malagasy hoe araba ho arabaiko takandra masoandro ianao, ko feno hazavana, feno hafanana ny tontolo andronao androany. Tonoana ihany koa ankehitriny ny fiadanan'ny Tompo aneo anao sy ny ankonanao eo ampandiniantsika ity tenin'Andriamanitra ity. Mialohan'ny andiniantsika izany dia andeha isika hiaraka hivavaka. Rainay io izay any an-danitra, misaotra anao indray izahay noho ny tombotsoa lehibe izay omenao anay amin'ny alalan'ity fotoana izay efa maminay tianay sy ankafizinay loatra ity, satria nomenao ny fahasoavanao sy ny fitiavanao izahay ka afaka mifankahita eto. Manoloana ny fitiavanao nefa dia mahatsiaro ny tsy fahatanteranay izahay, koa mangataka Tompo ny amelanao ny elokay anadiovanao anay tsirairay avy. Dia mivavaka manokana ihany koa an'izao mpiara-midinika amiko izao, ingeny ny fahasoavanao ao amin'ny tsirairay avy. Dia nivavaka tononona sy angatana amin'ara Jesosy. Amen. Ny hirany malalako. Tamin'ny fotoana lasa dia hitantsika efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny fomba magaga tao anatin'ilay fifanandrinana lehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Moa ve tsy efa tsapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao? Moa ve tsy mahafinaritra anao, mahaliana anao ny fahamarinana izay omen'Andriamanitra isan'andro isan'andro ho anao? Saingy mety mbola isy anontany manao hoe sao mbola misy zavatra hafa tokony ataon'Andriamanitra mba hanakana sy hanafoana ny faharatsiana rehetra? Ry mpiara-midinika namana, hitantsika araka ny endrika sy ilay fifanandrina lehibe fa ajain'Andriamanitra ny safidy eo amin'ny tsirairay avy. Zay ny mbola azon'Andriamanitra atao amin'izao fotoana izao, ary zay ny mahafitiavana an'Andriamanitra satria ajain'Andriamanitra ny safiditsika olombelona. Ry mpiara-midinika namana, andeha hijery lohahevitra anankiray isika amin'izay fomba hikarakarana antsika, ny fanirian'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy. Amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia 5 ka manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4 dia andeha iarahantsika mamaky izany. So no voalaza le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny Israely tany mbolopoko Jehova sy ny anjo azy. Aoka ao ihirany amin'ny malalako, dia ny hirany malalako ny amin'ny tany mbolopony. Ny malalako manana tany mbolopoko teo ankavoana lonaka, dia nasiny io, dia nasainy io, ka nesorony ny vato. Ary novoleny karazam-boloboka tsara, sady nanao tilikambo teo afovoany izy. Ary nandavaka famaizam-boloboka teo, dia nanantena azy hamoa voaloboka teo. Dia nanantena azy hamoa voaloboka tsara izy, kanjo namoa voalobotratsy. Ka noho izany, ry mponina any Jerosalema sy ry lehilahy any Joda, masina ianareo, tsarao aho sy ny tany-boloboko. Inona moa no mbola azo natao tamin'ny tany-boloboko ka tsy efa nataoko taminy? Ko raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara aho, nahoana no namoa voalobotratsy izy? Zany no ventsoventsompon'Andriamanitra. Zany no sentosento. Mihira ho an'ny malala ny Andriamanitra ilay tany-boloboka iray. Tamin'ny lalan'ny mpaminany Isaia no nentin'Andriamanitra nandravaka izany hira izany. Andriamanitra ny tompon'ny tany-boloboka, ary isika voakan'Andriamanitra kosa ilay tany-boloboka izay tiany karakara. Kanefa azo hitarina ihany koa izy io, izay mahavoaka ny asan'Andriamanitra lehibe eo amin'izao tontolo izao. Araka voalaza soratra masina mantsy, dia efa nanao izay azo natao avokoa ilay tompon'ny tany-boloboka, Andriamanitra zany. Efa nataon'Andriamanitra avokoa izay fomba rehetra hikarakarana ilay tany-boloboka, satria Andriamanitra dia manantena fa hamoa voaloboka tsara io tany-boloboka io. Ry mpiara-midinika namana, inona no tsy efa nataon'Andriamanitra tamiko sy taminao? Tokony hamoa voaloboka tsara tokoa raha fikarakarana azy ilay tany-boloboka
indrisy anefa voalaza le tinytio namoa voalobotratsy izy. Mampalahelo zany. Mba nanantena voaloboka tsara lay tompony tany voaloboka kanjo amy dikatiny hafa de hoe voaloboka tsy misy dikany, voaloboka tsy misy vidiny, voaloboka azo lazaina am'teny Hebreo manao hoe voankazo maimbo simba tsy misy ilana azy, namokatra voankazo simba, voaloboka simba sy lo ilay tany voalobok'Andriamanitra. Mampieritreritra zany ry mpiara-midinika namana, efa nikarakara ahy Andriamanitra, efa nikarakara anao Andriamanitra. Izy nefa tsy nikarakara in'Andriamanitra, manantena amo voaloboka tsara ho ahy Andriamanitra, manantena anao koa izy. Fa nizatra nitranga tamin'ity andiny ity de zao ny voalaza hoe indrisy tsy namoa voaloboka tsara izy fa voaloboka ratsy. Androany de zao ty laza amitsika fa mbola mikarakara anao Andriamanitra, mbola manao zay rehetra azony atao Andriamanitra, tsy mbola tara isika, tsy mbola tara satria mbola mihiny anao misokatra anao ny varavara-pahasoavany. Andriamanitra mihitsy eto no mandray fitenenana amin'ny Isaia 5:7 manasa ny olona hitsara azy sy ny tany-boaloboko ka nametraka fanontaniana manan-danja izy manao hoe inona no mbola azony atao tamin'ny tany-boaloboko ka tsy efa nataoko. Efa nataon'Andriamanitra avokoa ny alanenina rehetra mba hamonjena antsika. Matoa avery safidiko izay. Ry mpiara-mianatra namana, mahavarina ny fitiavan'Andriamanitra, tianao izy, tena tianao izy. Maniry Andriamanitra ny mba moaza antsika voaloboka tsara. Marina fa indraindray tsy tratra zany tanjona izany, fa andao angatahana noho ny fahasoavan'i Kristy ilay nandresy ilay mbola hampandresy antsika de andao angataka mba hahatonga antsika tsiraray avy mba hamokatra voaloboka tsara eo amin'ny fiainantsika isika. Tompony ombanao, tompony omba antsika rehetra ka angatao isan'andro ny famondrampon'Andriamanitra manao hoe Andriamanitra ataovy re zay azonao atao aminahy fa vonina anaiky anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. De omba antsika rehetra indray Andriamanitra misaotra natao amin'ny fahanarahana hatramin'ny farany didindinika ety andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsarainona izay any an-danitro, misaotranao izahay no fitiavanao anay ka nafahanay nandre izany lohateny mampisaintsaina anay izany ka nampafantaranao anay ny fikarakarana, ny faneho-pitiavana izay ataonao isan'andro tsy tapaka eo amin'ny fiainanay kanefa indrisy toa tsy tsapanay akory izany. Androany ary mangataka izay Andriamanitra, amboary izahay, tario lalana izahay mba anaraka sy hanao ny sitraponao ka ny fiainanay dia mba amokatra voaloboka tsara. Dia tahaka izany koa izao mpiara-midinika amiko izao, mba samy hamokatra voaloboka tsara ny izahay eo amin'ny fiainanay satria Jesosy no hiaraka aminay. Dia izany no hetahita amponay ny vavaka tononona sy agnatahana aminara Jesosy. Amen.